Ampitiavana tompolahy sy tompoko vavy no iarahana amintsika amin'ity takarivan'ny sabotsy fadimy volana May 2024 ity. Tompolahy sy tompoko vavy atsany ampanazany ianao anaraka hatramin'ny farany indray ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety izay no anokafantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity. Ny talata lasa teo no nodimandry ny Tale Jeneraly ny Midi Madagasikara ramatoa Andriambelo Rajaofera Juliana Faralalao ary tamin'ny ity androany ity no nanitrihana azy teny amin'ny fasan-drazany teny Ilafy teny. Mialohan'izay nefa dia noentina tetsy amin'ny Katedraly Analakely ny vatamangatsikany ary maro ireo niarany riary tamin'ny fony fahavelony no nanana fahatsiarovana latsaka ranomaso ary ny tanondrika mihitsy atao anatina fahoriana tahaka izao. Rahantsika ny sary. Aza malahelo ny fonareo minoana Andriamanitra ary minoa aiko ao an-tranony raiko misy fitoerana maro raha tsy izany dia efa nilaza taminareo ao fa andeha hanamboatra fitoerana ho anareo ao. Io andiny tsoratra masina nalaina tao amin'ny jaona toko 512 andiny faharoa io no noentina nitondrana fankahirezana ny fianakavian'ny Tale Jeneraly ny Midi Madagasikara, Andriambelo, Rajaofera, Juliana, Faralalao nandritry ny fanaovam-belomazy farany androany tetsy amin'ny FJKM Katedraly Analakely. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay tompo sy mpamonjy anay, ilay nanaiko faty teo amin'ny azo fijaliana, mitondra ny fahatanteranay rehetra, ary mitsangana tamin'ny maty, santatra izay efa nodimandry. Misaotra anao izay raha afaka miantso sy manona ny anaranao amin'ity tolakandro hariva ity, na dia ao anatin'ny fahoriana aza noho ny amin'ny hava-malalana ity izay vatana mangantsika eto akaikilay. Misaotra anao satria ianao no Andriamanitra pahary ny zavatra rehetra. Ianao no mandamina ny fiainanay. Anisany nahafantarana azy ny teo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety izay nahamatianina azy tokoa. Tsy azo atonona ihany koa anefa ny atsarapony sy ny fahaizan'ny fandraitaman'olona. Nahitana taratra izany ny fanohanany sy ireo fianakaviana sahirana eto Ankorondrano Atsinanana sy ny fahatsiarovana azy ireo manokana rehefa asaramanitra. Fiolona tetsy amin'ny FJKM Katedraly Analakely androany tamin'ny fiaraha-mivavaka ho nanomezam-boninahitra n'Andriamanitra sy ny fampahirezana ny fianakavian'ny Tale Jeneraly ny Midi Madagasikara. Fianakaviana, mpiara-miasa, tapaka sy namana, olo-manakaja maro no tsikaritra teny an-toerana. Rehefa totosan'ny fotoam-pivavahana dia naterina teny amin'ny fasan-drazany teny Manjaka Ilafy i Andriambelo, Rajaofera, Juliana, Faralalao.